Naolinareo mandeha maromaro toy. Zahay ka ndeha monjy bary maty jiro zao. Zaho koa ro malaza enany. Vango amizay koa dede. Yaby zera dede lahy. Anday moso vaovao antsika. Somoso. Mataby. Saligny bagati. Atiro-tiro. Saligny bagati. Atiro-tiro. Saligny bagati. Atiro-tiro. Sai. Mataby sa kuki. Soma puke
I know. Yeah. Yeah. It's a Terumbu tangan. Kwa kimami sale sincere naroda magatakan dedela mai titiki morso badi mati jiyo do peda na udaro Asiutete alamara na asiutete japao sedia na asiutete uso betera na asiutete ano kanta wamini kumana santu siwe macho yewe biara mtanga ausa Abahari jinsi karua ni tunga zangu ni fursa yangu firi tisa kusia futiano yako sikapana no sakupana mabala yako sala katika rua adifika na baba sepasa kabisa enotara sana banana la tasubala imela litumina
Ia, palomerabantsika rehetra amin'izao arivariva zao a. Arivariva somambisamby ary tsy afenina fa tara ny tena satria variana nijery baolina. Tsisy mamenatra amin'ny teny an'izany ary tena variana nijery baolina tokoa ny eritreritana hoe mbola tafakatra ity Allemagne ka andro vao maika nangididiny rora. Miala satroka, miarabantsika rehetra raha ireny isika rehetra fahasalamana akory abitsika tokoa. Androany tsika dia tsy maintsy resaka football ary io football io nataontsika tatrasika voalohany dia avy eo tsika hiresaka momba ny article sy ny reportage nataony Ramatoa Gaël Borgia. Okey. Zao ary ndao ary. Zafady fa mangididy ny masoko tompoko. Zafady. Bon. Ny fandehan'ny raharaha dia nisy raha naman'izay mamy goatra miteny hoe tsika malagasy zany tena mampagaga e. Zaho zany tena rehefa tena mandinika ny fiainan'ny malagasy dia fiainana feno fiatsaram-belatsihy. Ary izay foana no mahatonga antsika malagasy hoe very amin'ny katesizma. Miala tsiny tompoko mangididy ny masoko tsy fantatra. Very amin'ny katesizma tsika satria tena nisy teny izay manko noteneniko navokako noforoniko izy io takany tonokabary tony dia nilazaiko hoe aza manao fihetsiky ny gisa aho be vava lava tenda sady be vava aho nefa tsy maharaky ny hazakazaky ny fiainana. Aza manao sahona ao anaty ranopotaka aho mitetika betsaka, maro mitetika, betsaka mitetika fa ny OZAP tsy maharaka. Dia lava tsara anie le gisa lava tenda iny ga eran'ny tanàna fa rehefa raikitra ny akanenjika, raikitra ny hazakazaka, ny gisa no tsy maharaka voalohany. Raisiko ohatran'izay le izy satria hoe raha misy zany tena hoe karazana firenena misy vava ary tena manana ny tena hoe vava tena mahavita zavatra tsy eritreretinao dia io malagasy io. Tahaky ny gisa izy, lava tenda tahaky ny gisa ary be vava tahaky ny gisa. Nahatonga saina anaty tamin'izay dia rehefa niteny dia mampigoatra hoe ialahy miteny équipe any Suisse io izy comme une cuvette mouillée ohatrohatran'izany le expression zandry mampigoatra. Mba misy fantatra lava ireo joueur Suisse ireo na iray aza. Mba alareo ny anarany mba ho fantatra. Tsy misy.
Fa io zany de tena hoe ety le manomboka le fitsaram-belatria a. Tsy fitiavana an'le la Frantsa fotsiny. Dia resy le la Frantsa de avy am'izay reto le mpiatsara velatria. Nena nitady kirarony. Zao. Nefa reto le hoe soutenir soi-disant la Suisse. Ils connaissent rien de la Suisse. Même pas un joueur. Et c'est ça qui m'a un peu surpris, ouais. Et qui m'a convaincu à faire cette émission sur le football. Marina zany observation nga zandrikely mamigôty zany a. Tsisy ainy la akory le aty amin'ilany. De mizeste la hoe tena vive la Suisse ohatran'izao. Asorina am'izay zany nga koto a. Tsy voatonga foana manko ny anaran'izy iny fa tonga hoe koto fotsiny le akamany a Genève iny. Tsy tonga anao koto a. Sady tsy miala tsiny ianao tsy ano. Fa tsy tonga fotsiny zao sa variana amin'ny football. De aiza ho aiza le fiatsaram-belatria ozy izy nareo. Za hoe alors zavatra zalahy. Rehefa ohatra zao hoe tonga zany tamin'ny sabotsy le fetin'ny 26 juin de le réception natao sy le fety natao an'ny Saramanitra ho an'ny 26 juin dia gaga be a. Fa be dia be ny akamako tany Madagasikara zay tsy eritreretiko akory hoe aty a Frantsa tonga tao. De tao moa lasa hoe oele fa nga ialany ty aty. Vitsivitsy ihany ny olona mifanohy ela amiko a. Aty a président, aty a bainina ohatran'izany. Oele mahafinaritra lesy zany. Am'izao fotoan'izao zany tiako tenenina hoe manana DJ anankiray koa zany. Disponible ny akamo. Rehefa ho avy ny fotoana de prezantena amintsika io. Fa raha miazakazaka tany amin'izany atao iny square ianao taloha dia efa membre ny akamo ato izy am'izao fotoan'izao. Mieritreritra io akamo io zany hoe ndao tsika président no organisation na tournoi na billard. Andray moa zany mieritreritra hoe organisation na pétanque. Tsy ho arako intsony izy ity ry zalahy fa aleo asiana priorisation le zavatra. Fa ny tiako tenenina hoe izy aminao malagasy ireo moa zany raha tonga le billet sy le visa hoe alefa aty a Frantsa. Izy aminao malagasy ireo moa zany raha ohatra hoe alain'ny vazavady ny zanakao vavy. Izy aminao malagasy ireo moa zany raha ohatra hoe misy mpavazaha frantsay tara aminao de hivady aminao ka andeha anday ianao. Tokony hazava tsara. Tena andraso aloha andray note kely a. Azafady toko fa ça me revient. Ok. Tokony aloha hazava tsara. Fa rehefa tsy tianao le hoe la Frantsa de na ny zanakao ara tsy tokony ampanambadianao frantsay. Rehefa tsy tianao le frantsay de na ny teniny ara tsy mila akory ianaranao. Maro zao ny olona tena tsy tia teny frantsay izy de teny anglisy izy tena impeccable. Une dizaine d'exemples, j'en connais. Il y a des gens qui parlent mal le français, mais qui s'expriment bien en anglais. Misy zany. Satria efa niainga tany amin'ny voalohany izy hoe niaraka tsy tiako le frantsay. Ils se sont orientés vers l'anglais. De faly reo olona reo am'izao fotoan'izao fa naresy Angleterre. Miao moa zany ny pronostikako de hoe demi-finale l'Allemagne, l'Italie, France, Hollande.
Italia sisany ihany tavela. Fa ato amin'le fihetsarambelatsihy le tsy fitiavana amin'ny frantsay zany tena mahagaga mihitsy hoe na moa zany misy tsy de samy fanena amiko loatra olon-dehibe io fa raha mifanena amiko izy de tena petafako izy hoe ajanonona nga ty le fihetsarambelatsihy anao. Ianao milaza tsy tian'ny Frantsa, ianao milite manao tolona anti-français, nefa ianao aty Frantsa no mipetraka mizohira an'le avantage rehetrarehetra omen'ny frantsay ianao. Je me demande à quel niveau ces gens-là ils arrivent à se regarder devant la glace par rapport à leurs hypocrisies et qui plombent la mentalité malgache à haïr la France. Il faut bien qu'on se le dise. À un moment, à un autre de notre vie, pour qu'on se décide une bonne fois pour toutes. Tout aty a Frantsa daholo mandondonatsy, mandona gauche, mandona droite. De rehefa tsy mety reny olona reny mangalatra sy manao ny ataony fangala Frantsa ny eritseritra ho ianao ne no mifidy an'io e. Ianao ny baké, ianao ny admettre ny candidat ny Andry Rajoelina ohatra. Ianao ny te hifidy an'io. Ny olona mivalide ny élection ataonao fotsiny mba tsy sinyrotaka akory sy mifamonoana satria ny vahoaka madinika foana miantra an'izany. De avy reny olona ny mihazakazaka manoratra. C'est la France qui a cautionné la présidentielle de Andry Rajoelina. Foutaise. Andry Rajoelina était le moindre mal. Parce que devant, en dehors de Andry Rajoelina, il n'y avait pas d'interlocuteur valable. Izy dit Ravalomanana qui est vomi par la France. Rajaonarmapianina tsy afaka nahazo vato mihoatra satria nangalariny Andry Rajoelina ny manipulation tao amin'ny CENI. Ianao malagasy tsisy ny teny, tsisy ny hidina teny an-dalambe. De la France avy ny accusenao amin'izany. Ny bevuana rovina ihany tsika malagasy nalala hoe isika mihitsy ny diso e. Rovina ihany tsika no tonga tsaina amin'izany. Qu'est-ce qu'il a fait le Mali? Le Mali, il a fait, ouais, non, même s'il y a 2 semaines, 3 semaines, il y avait un coup d'État, ça va pas, tsy mety amina io. Nasorona nataony coup d'État. Menimena frantsay namaly izy hoe c'est notre vie nationale, c'est notre affaire interne. Cela ne vous concerne pas. Voatery ny admettre amin'ny communauté internationale ary nanaiky ny processus napetraky malianina. Tsy adalo reo olona reo ka hijery hoe ino misy korotana ny Madagasikara de matimaty daholo le vahoaka madinika de ho jerena fotsiny. Le moindre mal était Andry Rajoelina et la faute était de nous. Na mifidy any Andry Rajoelina anao na tsy mifidy any Andry Rajoelina anao, fautif daholo tsika menakavy, y compris za. Nanazava tamin'ny vahoaka ary ny tenako hoe tsy mety io, loza mitatao amin'ny firenena io. Na ny teny ary ny ray aman-dreny hoe ajanona ny fifidianana io fa aiamora io, zao izao, tsy nahavita ny convaincre andra-malagasy fa ny hidi-bingy ihany nafaty azy. Andeha hidi-bingy ihany napety azy. Nampidiriny Ravalomanana sy Andry Rajoelina tao anatin'ny cafouillage satria izy mirahalahy rery no mifanaraka hoe tsy aiembotra io fifidianana io, tsika ary mirahalahy no mitana an'io. Raha tonga ny andro tamin'ny 7 avril iny sa firy le tamin'le 73 député sy mivatapaty iny, nisy ny fifanarahana politika ary ny napalahelo dia ny foaran-drala tao anatin'ny tantara Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka antoka voatery ny reconnaître hoe andao azy mba tsisy nirotaka, andao azy afoezina ny mandat de miala zany. Hoy reto mpanolotsaina azy, Monsieur le Président, eo ampelantananao ne ny fahevana, eo ampelantananao ny tafiky. Tsy te ahita raha mandrika ozy izy.
ary tsy te hamono ny malagasy. Izay ny navaliny. Mbola velona izy iny ary mbola maro ny mpanolotsaina azy afaka miteny an'izany. Fa hoana nafatara Fleury Rakotomalala an'izany? Izay le hoe investigation tompoko. Nanana ny eritreritra pozitiva ary le olona hoe alao ahembotra ny élection dia voaterin'ny lefitra teo anatina mokondohana jilamboto. Mokondohana jilamboto tanteraka. Netiny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana nanereko masaka ny voalobotrazy ka natonga ny élection. Izay le zavatra. Inona ny ifandraisana izay amin'le football? Ilay football dia zao. Nindraindraina laotra ilay équipe de France natao mafy be le communication. Dia nefany adiny tanteraka fa maro amin'ireo joueur ao amin'ny équipe de France ny no mbola tanora na dia efa star ary. Azonao an-tsaina ve zany hoe isaky misy match anankiray dia mahafaty Mbappé tamin'iny Euro iny tsy nitokony Mbappé na but ray azy. Mba azonao eritreretina ve ny eritreritra amin'ny malagasy engany mba hiembotra io fifidianana io? Jilamboto anankiroa no nametraka ny zavatra mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia midona mirindrina mihina ny tady kirarony daholo ny malagasy iray manontolo. Izy tsy amindra responsable akory. Il se sent même pas responsable de ce qui arrive aux Malgaches maintenant. Ny olondray ny rany amely hoe la Frantsa no nametraka an'ity. La Frantsa an'izao dia faly ary rehetra rehefa hoe ino faresy tamin'ny football tamin'ny Euro la France. Fa hitarikely ny saina, hitarikely ny fanahy, hitarikely ty intelligence spontanée. Iza mameno karaman'ny fonctionnaire amin'izao fotoana izao tsy frantsay. Vao maliomaly Andry Rajoelina ny geste solitika hoe mifampisoniavana sy Ngia Sarkozy tamin'ny volana zao mba ialana amin'le hoe Ngia Hery Rajaonarimampianina zany nanao an'le rokady. Ivirenako manko iny rehefa aveo fa izay le ataoko hoe ny jilamboto tsy menatra amin'ny soloky. Tadio tsara zay teny izay a. Mifampisoniavana sy Sarkozy ozy izy. Izay no teneniko anao hoe ny jilamboto tsy menatry ny soloky. Ka na efa hitan'ny olona évident zao ary plaky napetraky ny olona tao hoe Hery Rajaonarimampianina io. Maty bôly io, miditra tany anaty but io. Tokony andresy io la Frantsa io. Vitan-dralàny nanodina azy dia novaina Andry Rajoelina ty zavatra. Resy la Frantsa. Hoy ngiaratsirak'izay rehefa mampianatra stratégie izy. Un homme vu, c'est un jargon militaire ozy ity. Ino tsara ty ozy izy. Un homme vu est un homme mort. Et c'est vrai. Tamin'ny andron'ireny tamin'ny guerre mondiale ireny vao misanga fotsiny lohanao tratran'le sniper vita. Deuxième guerre no teneniko eo. Sniper miatiny ery ambony fiangonana ambony be ery miandry an'le mihoatra fotsiny. Miandry an'anina fotsiny dia vao mihoatra ny lohany feo tonga dia loka bakan'le satroby maty. Ka sao tratran'ny sniper ty l'équipe de France. Mijerena rehefa tena dinia na ireto le joueur amin'ny Suisse reto. Gabarit be daholo. Zava-dozy ty hoa resy io la Frantsa io roneno. Antsy mivadiko. Resy io a penalty io. Les Suisses ils vont jouer à un jeu défensif. Une fois qu'ils marquent, la France va être battue. Voilà sur le Griezmann. Deschamps, il croit que le match est fini. C'est pas fini. Ny toe-tsaina helvetika zany ozy mivadiko. Dia toe-tsaina olona mafy loha zany. Satria le métissage na culture ao amin'jareo misy culture
ino izy teo germanique, francophone, anglophone, tany hoe multilingue zany rahalahy, de midika zay multiculture koa. Ary misy araby koa memedi le Ukraine. Zany hoe mipasy tsara zany le resaka melting pot any Suisse, fa le mandrafitra an'le sain-dralà hoe germanique, mafy be ary matanjaka ao anatin'ny toe-tsaina Suisse. Ary zay zavatra zay no sous-estimen'nga Deschamps. Zany hoe le match entre en France, Suisse, Mali iny de tsy match entre un joueur fa match d'entraîneur. Misy mako zany. Ary ianao raha nanao pari ka négligé an'izay, le Petrovic raha tsy diso anaran'ny entraîneur, c'est un entraîneur qui joue sur un football d'attaque. La France aussi est un football d'attaque, mais on ne sait pas pourquoi. Ina ny antony navelan'nga Deschamps lalao ary nampilalao an'le frantsay ireto Suisse, de nahazo confiance izy au fur et à mesure ny match nandeha, même na de mener 3-1 izy, ils avaient toujours l'espoir. Ce qui fait défaut aux Malgaches. Zay ny ifandraisan'izy am'le football. Tsika navoadona raha tam'ty André Rajoelina ity, tam'ty zavatra nataony André Rajoelina sy Marc Ravalomanana ity, satria ireo nampandrisika sy nampalaiky ny malagasy hanao fifidianana. Tompon'andraikitra izy mitsamo zany. De na de efa voadona tamin'io ary tsika, de tokony mitrotro tsika milaza hoe tsy mety aminay zao. Nareo Roland tompon'andraikitra amin'io, tsy manao tsika. De raha ny tena izy zany, de aresin'ny la France telo sy ray Suisse. C'est un pays kely, tena kely. Zao, tsy nanaiky reto Suisse amin'ny mokon-dohany sy ny fireneny hoe zay indray de tsy maty la frantsay frity kely reo. De reo ny gabarit anay, gabarit be daholo le bandy. Ary mipatitakitaka miazakazaka reo tsisy vedety reo. Isaky ny mandeha le mi-temps de mifampiona dralahy. Ahoana ny booster-n'ny Tsaka an'le équipe any Suisse? Les joueurs. Ireny fotsiny defa zavatra important ao anatin'ny l'équipe de France anefany. Mba nahita ve nareo hoe nisy zavatra nataony ohatran'ny Tsaka hoe avia aty de miteny ary tena miteny mafy mihitsy joueur anankiray. Il n'y avait pas un leader. C'était une équipe de stars, mais qui n'a pas d'âme. L'équipe de France hier, c'était une équipe qui n'avait pas un patron. Dommage que Gbagbo, sy nga Benzema, ary même nga Mbappé. Tsy navita nandresy na de marina fa ny but nga Gbagbo tena meilleur but iny, tsara iny but iny. Inona no tiana ho lazaina amin'izany? Raha te hireusir ianao amin'ny fiainana, amin'ny zavatra atao, il faut d'abord croire en vous. Croire en une dynamique commune, rassembleur, qui tend uniquement vers la victoire, rien que la victoire. Tsy maintsy matoky ny tenanao ianao zany. Ary matoky an'Andriamanitra kosa aloha, raha izay ny voalohany. Matoky ny tenanao ianao, matoky ny zavatra ataonao ianao, matoky ny olona miara-miasa aminao ianao. À aucun moment, tena lazaiko anareo ty, à aucun moment tsy nidotean'ny ekipan'ny Akama. Fa fantatro pertinemment hoe vitan'ny Akama défi ny 26 juin io. Vitan'io. Tsy moramora zany manangona olona 100 personnes zany. Tout est gratuit sauf ny boisson sy ny masikita no an'ny olona tao. Reny natao hoe accessoire reny. Fa ny sakafo tsy lany izay no hanina rehetra tao ny oatra daholo.
Tsisy olona taraina tao nandray reo mafy ny vary maro tamoaka ny vary ohatrany any amin'ny présidence indraindray ny hena mafy ohatran'izao tsy nisy an'izany tao be sira ny laoka tsy mamelona vorontsiloza fa mbola manta tsy nisy an'izany tao ary ny olona nanaja tsara ny fandaminana ary tsy nisy an'izany hoe olona andeha hifandrombaka sakafo tsy nisy an'izany tao olona nanaja teny olona manaja ny hafa koa le izy ka raha ieritseritra isika zany hoe mba ndray andro any mba ho champion na hoe mahavita mandresy an'izany la France zany ohatran'ny Suisse de voalohany indrindra aloha tokony ny zavatra ho trapatsika de tokony mafy sy hatanjaka ny club maromaro ao Madagasikara mafy sy matanjaka ny championnat suisse ambony be ny niveau ny football suisse 10e en classement ny FIFA donc tsy négligeable izy zany Madagasikara raha misy match na hoe mandeha any Mazanga na mandeha ohatran'izany raha misy de misy 2000 personnes mijery satria nanetony dégoûté amin'ny fidiran'le politique ao anatin'le football le malagasy ny arbitre mangalatra tantara koa misy penalty foronina fotsiny sao le izy zany na de miezaka ary ny olona sasany amin'ny école hoe misy école de foot ary misy an'izao ary zao iexportena joueur alefa any an-dafy fotsiny reny de lasan'ny olona de taraiky daholo le firenena zay le izy hoe amaky ny commentaire anareo aloha jeune hoe na tsy mahafantatra an'io bypass io zay ianao fa aza be resaka eo tsy hoe raha miresaka eo anao de hoe inona mialatsiny aminao tsy mahafantatra an'io zay ianao fa aza be zesta eo anao raha anontany anao aza hoe lalan'ny atody mba fantatrao ve zany mba valia eto hoe aiza ny lalan'ny atody zany raha mba fantatrao mba valia eto mba ho hitan'ny olona hoe aiza ny lalan'ny atody zay le izy ka ny match ao anatin'ny fiainana de misy foana ny challenge ny défi de misy foana ao anatin'ny fiainana fa rehefa ianao tsy maka an'le izy ho sérieux de ho jeren'ny olona fotsiny eo ianao ary tsisy zavatra tsy havitany se surpasser mihitsy ianao voalohany indrindra croire en ce qu'on fait croire en soi croire en Seigneur qui vous soutient à ce moment-là il ne faut jamais penser ne serait-ce qu'un moment oui mais tout réussir victoire ihany ao anatin'ny loha je vais me battre quitte à ce que je meure inona moa fiteny vazaha zay hoe il faut que tous les avantages soient de mon côté izay zavatra zay aloha tsy maintsy apetraka ao amin'ny tenanao fa rehefa misy tsy ampy ny ray amindreo fotsiny de aza mitonatona anao fa tsy lasa lavitra alohan'ny akaranao eo ambony terrain zany amin'ny football de tsisy ny fisalasalana fa na petit ary ianao tadidiko tamin'ny BFV tsy tadidiko moa ny anaran'le entraîneur reny de rehefa maresy ry zareo de invité ny DG ny BFV any an-tranony de tadidiko le asambramana izay moa Côte d'Ivoire sa Nigeria ny resiny drala fa talohan'ny match ny Nigeria sy BFV io
dia zao tsara ny tenin'ilay entraîneur hoe ny taille moyenne atsika dia eo amin'ny 1m70 eo voire moins 1m65. Ireto nigérianina manao amintsika reto misy mahatratra hatrany amin'ny 1m95 ary mahatratra latsaky ny 70 kilao. Dia nisy voery zay kelikely zay izy toatra amin'ny Nene angambany izy zay raha tsy diso aho. Dia laha io izy mety hipitika io laha io fa zao mokondohan'ny laisany ihany no andresen'ny laisany an'io ekipan'ny Nigeria io. Adinoa ny teknika ozy efa mahay baolina laisany ary reo olona koa mahay baolina koa reo, fa ny différence entre anareo dia ny mokondoha. Saotra izy teo ny anaranao iny, saotra raha izy teo izy anaranao teo fa tsy hitako sady tso ny anaran'ilay dala. Ny mokondoha izy ny différence montrez-leur ampisehoy amin-dralao izy fa be mokondoha laisany ary be mokondoha ny gasy. Verina avy any Nigeria mokondoha tokony nampiasain-dralahy to raha tsy diso atao match nul izy zay na 1-0 raha Jelinanahary raha Jelinanahary tsony anarany tadidinao zany. Taonandresa 0 ny gasy raha tsy diso tamin'ilay avy any Nigeria iny ho an'izay matsiaro dia zay. Ary savilaina ny Algérienne tamin'ny demi-finale vao naresin'ny gasy. Inona ny tiana lazaina? Alohan'ny tonatonanana andresena olona zany dia au moins aloha hananana minimum hoe mahay baolina ianao. Zay mihitsy ny teny mitsoa hoe mahay baolina daholo laisanao izy, tena mahay baolina laisany. Fa ampio an'ilay mokondoha izy ninona mitranga dia mokondoha hatramin'ny farany izy. Tena resin'ilay gasy ilay Nigériana tamin'ny la Frantsa maly zalahy Suisse ny nanana mokondoha dia resin'ny Frantsay. Tamin'ny androany koa dia nanana rendez-vous par rapport amin'ny histoire ny Anglisy dia resin'ny Allemand. Efa devant Buzor ngia Müller, il n'avait pas cru en ce qu'il fait, il n'a pas marqué. Nefa d'habitude any amin'ny Bayern de Munich zany Müller zany tsy azo mena devant but mihitsy tonga dia maty. Nikobana ny ratra. Petkovic ny coach hoe merci fighting spirit. Marina ny teninao revolutionité. Ka raisiko amin'ilay fiainana amin'ny ankapobeny izy mety ho diso ianao amin'ny zavatra atao. On peut se tromper ozy izy ny fitenenan'izay fa ny essentiel ny fitsangananao amin'ny ianao avy midoboka iny. Tsika malagasy nefa lavitra an'izany ary zay ny tena mahasarotra an'ity raharaha ity satria zao tsy sasatry midoboka amin'ny malagasy ary kana mitrangoka anara ao anatin'izay fitoboana zay dia mbola miditra amin'ny erreur foana. Mbola miditra amin'ny erreur foana tsika. Misy olon-dehibe efa teneniny zao hoe lalana diso, lalana diso. No avy no zay foana manko ilay lasa teny gasy sisa zany ny iraisana amin'ny rehetra hoe no avy no nanambaran'ny fadisoana tsy mety androany. Ary amin'izay fotoan'izay izy marary marary rehefa voalatsan'ny olona amin'izay hoe efa nitenenina nareo ajanao ny fifidianana io. Mbola ino ny tonatonana ihany. Ajanao ny fifidianana io, mbola ny tonatonana ihany. Normal be raha mihina nitady kiraro tsika amin'izao fotoan'izao. Ary ny tena grave tsy rarahiny André Rajoelina akory. Iresaka momba ny tady kiraro io zao ny la 2 rehefa avy ao amin'ny reportage nataon'ny ramatoa Gaël Borgia, tsy haiko nefa vita zay na tsy. Tsy adala ny antenne 2 andefa an'izany.
tsy maintsy ny informa na ty amin'ny voan'ny flerirana eo oatra zany za tsy manao mihitsy tsy mamoaka renseignement eto ary tsy mamoaka information eto raha tsy voalohany indrindra misy sary misy profo ary mbola recopieko ny information na ny renseignement de rehefa hitako hoe mitombona zay vao miteny zay le izy rehefa hitako hoe mitombona de zay vao miteny fa raha hitako tsy mitombona de ajanoko hidra amin'iny resaka Gaël Borgia iny manko tsika aveo fa aloha andefa hira kely isy etona ary tsy afenina fa nahafinaritra be daholo ny hira tamin'ny sabotsy afapo tanteraka tamin'ny DJ afapo tanteraka tamin'ny orchestre satria dia ngeda le tanànan'ny Gambe tena lazaiko anareo ngeda fa samy nandihy teny amin'ny coin le olona ary nisy ihany namonjy tery ampovoany moa sy ny karazany fa ngeda le tanàna ndavare Kilainare tonusiraisika anaranirai nuyansunazik malagasi sarikikasikara mivuruna mitamara ifakatava sana malagasi napukavaka napakatimu lungurai kavao navesinganana andrefana anivotany malagasy atrany rehefa samy afana atao hoe arena fokofano amby folo gasiray manontolo ifakatava sana malagasy iraisike malagasy iraisike iray fomba iray teny reka vaongy malagasy samy zanaky Madagasikara iraisike malagasy iraisike iray fomba iray teny reka vaongy malagasy samy zanaky Madagasikara Suavina zanuvaitsika tamreo razambe faindrena zaduvatsarindinda orosala ilkwarombola dingasansika befaftuananiso anambaransikanieri ifakatava sana Malagasy iraisike Malagasy iraisike iray fomba iray teny reka vaongy malagasy samy zanaky Madagasikara iraisike Malagasy iraisike iray fomba iray teny reka vaongy malagasy samy zanaky Madagasikara raha sika menakavy aby eny moa oety fa misy olana le misalahy Say mitambatra vato, say misaraka fasike, voabolana zaty, manao mafilafilaisaki. Say mitambatra vato, say misaraka fasike, voabolana zaty, manao mafilafilaisaki. iraisike Malagasy iraisike iray fomba
Oe, Pogba no tiako tenenina tsy hoe ovaina diso fa sarotra tononona ny anaran'le daly iny, Pogba. Resaka Gaël Bordia tsika satria comment dire ça défraie les chroniques actuellement. Namoaka déclaration commune ny journaliste étrangère na international présent à Madagascar en 28 juin 2021. Déclaration commune de soutien izy io, c'est comme on dit zany hoe nous sommes Bordia. Ny tenako moa dia efa nanao anazy io ihany koa hoe question inona marina no tena tianao tongavana momba ny Madagasikara. Nge Alain Frédéric Mavera tsy ndray mandeha indrondrona na zavatra aminao fa voalohany indrindra journaliste ary faharoa tsy voabaiko ny mpanao politika zatsy na zaroa transmettre ny information nataoko eto milancer ny alerte hoe misy tsy mety ty misy an'izao fa rehefa raisinareo dia raisinareo, rehefa tsy mety aminareo dia tsy problemako satria za tsy karamainareo ary mbola ary tsy anareo koa no mamelona fa izay no asako, izay no adidiko, mi-avertir, mi-prevenir, mi-informer. Azonao zay? Ka raha ohatra tsy azonao zay fa tianao hidina any amin'ny politika ianao dia hoy zaho hoe adonay amin'ny rindrina ny lohanao fa tsy mpanao politika akory fa milaza anao marina fa journaliste engagé par rapport amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny andro rajeriny fa tsy andro rajerina rery akory no manao tsy mety ao Madagasikara fa misy maromaro izy ao. Ohatra ity Ngara-Valomana ity dia tsy maintsy lazaina ary tsy maintsy tantaraina ho an'ny vahoaka. Bon, zay ny amin'iny. Nous, journalistes correspondants de la presse internationale à Madagascar, signataires ci-dessous, sommes consternés de voir l'acharnement que subit notre consoeur Gaël Bordia. Efa nilaza an'io nosoratako le izy tamin'izay andro zay hoe ny mpilaza vaovao indray no accusena sy enjehana ary lazaina hoe omboy. Asa hoe taiza ry Lalatina nianatra zany atao hoe journalisme zany. Mba tamin'izy tamin'ny opposition ohatra mba henoko ihany hoe liberté d'expression hoe ny statut ana journaliste sy ny karazany. Tadio fa ny journaliste ninona lazainao dia tsy matahotra ny higady zany izy. Tsy problemany zany ary zay no mahasamy hafa ny journaliste sy ny magistrat. Ny magistrat dia mieritreritra foana ny karierany. Ny journaliste, surtout journaliste lanceur d'alerte et d'investigation ohatran'ireny Gaël Bordia reny dia tsy matahotra ny higady zany izy. Non. Tsy matahotra izy. Fa de plus izy excitenao, plus izy mifonce ary mandeha makany amin'ny rapproché an'le zavatra tena hoe io fa mivoaka le tena famarinana amin'izay fotoana izay ianao tapitra ny dominao. Ny journaliste zany dia tsy azo negosiana, tsy azo ampitahorina fa rehefa izy mandeha amin'izay le famarinana ao anatin'ny eritseriny izay dia tsy voasakanao mihitsy izy satria ny journaliste dia matetika olona passionné amin'ny zavatra ataony, tiany ny zavatra ataony na tsy azahoany ariary io na izao tontolo izao ary no adversairany fa fantany hoe misy marina hidirana io dia miditra ao anatin'io izy. Zay natao hoe journaliste
Ary ny journaliste manan-talenta matetika dia ohatran'izany. Raha tsy manana groupe de pression anao contre anao, mamely anao, mikaparanjo anao, dia ny dikan'izany dia zao hoe tsy teritra Alain Frédéric fa préciseko aminao satria manazava foana eto ianao ohatran'izao vao mba tonga dia manontany ianao nefa ny tsy hany le izy. Tsy azonao ampitahorina io satria passionné ho ary ny journaliste. Hitako amiko zany. Hitako amin'ireo les confrères sy consoeurs zany. Ary plus ianao mampitahotra Bordia, Gaël, plus ianao menacé azy, plus ianao miharceler anazy, ils vont vous montrer ce qu'il y a de meilleur chez elle par rapport aux renseignements, aux informations, aux investigations qu'elle traduisent en reportage choc et qui va vous choquer, qui va vous déstabiliser et vous croyez que son objectif était de vous détrôner, vous enlever de votre pouvoir. Ce n'est pas du journalisme, Jeanne. Tsy rôle anay ary zay ny lazaiko eto foana. Tsy rôle anay journaliste ny mampidina anao eny an-dalambe. Fa rôle anay ny manome anao ny moyen sy ny élément sy ny information. Hoe fa tsy lasany io olona io e, ary ho faty ane ianao amin'ny olona io a terme e. Izao ne ty olona ty e. Izay no mahatonga ny hoe tsy fiteny intsony zany atao hoe dès que vous parlez de la chose politique, on parlera aussi inévitablement de votre vie privée, de votre comportement dans le privé. Mpijangajanga avy ianao, mpangalangalatra avy ianao, mpitsaingitsaingoka vadin'olona avy ianao, miaraka amin'ny vehivavy ianao sa miaraka amin'ny lehilahy. Tafiditra daholo zany ary anjarana journaliste ny mi-informer ny opinion. Ka lasy ty fitondram-panjakana malagasy, lasy ty lalatina mitonantonana. Zavatra tokony lamina, zao lasa affaire internationale. Tu ne peux pas la latine. Tu n'arrives même pas à la cheville de Gaël Bordia. Tu es beau, sinon belle à être ministre. Mais je peux te dire, tu es loin du compte. Tu es vraiment loin, loin, loin du compte. Ny voalohany tsy azonao atao mihitsy ny sambotra Gaël Bordia. Tsy azonao atao zany. Ce qu'elle fait est juste. C'est même pas justiciable. Kaza mitapitapy. Au lieu de mijery inona ny tokony solution aingana. Zay foana makotsika malagasy. On n'a jamais tort. Ary le malagasy lasa tafidy amin'izay filozofia zay. Ny frantsay no nanao an'itao. Andriamanitra ianao. Ianao no mifidy an'itaoko ny frantsay no lazainao hoe ny frantsay no nanao an'itao. Raha tsy nisy olona mifidy io tsy azo ny frantsay atao. Ny reconnaître l'élection. I Bordia namoaka ny information indray no omboy, vonoy, sambory. Ny objectif amin'ny Bordia dia ny déstabiliser ny fitondram-panjakana fa inona ny azo atao amin'ity olo ity? Tsy azo samborina izy fa vazaha izy ary ndao roana nefa izy gasiko iny. Inona ny azonao atao? Journaliste izy. C'est une professionnelle. Elle fait bien son métier. Fa ianao no mitandrefaka ary ianao no tsy mahay amin'ilay zavatra mitranga. Au lieu de mba jereo ry gouvernement. Izany problème any atsimo zany fa tsy voatery ho vita amin'ny président foana zany. Lozany lasa misilitika eo amin'ny primature fotsiny. Tonga dia voaroaka tout de suite ny ministre ny miandraikitra ny sakafo. Voaroaka tout de suite ny premier ministre. Zany tokony
mesura raisiny Andry Rajoelina fa tsy afaka manao an'izany Andry Rajoelina satria fantatry premier ministre tsara ahoana ny fomba nampandaniana ny Andry Rajoelina voatazony any amin'ny sangany sy ny any anaty kilotiny Andriamatoa Andry Rajoelina ary tsy afaka mandroaka na ny ministre ny intérieur na ny primature dia premier ministre zany tsy afaka ary tsy afaka ihany koa ny androaka ny Lalatiana satria voatazony Lalatiana amin'ny zavatra ao anaty kilotiny Andriamatoa Andry Rajoelina miala tsiny tompoko amin'ny fitenenana fa j'ai décidé de mettre les barres sur l'été devant une bévue pareille, une erreur fondamentale pareille. Ianao taty amin'ny opposition ianao tamin'ny tsy teo amin'ny pouvoir ianao solitilitika ery ianao micritique raha nisy autorisation raha nisy manifestation maromaro tao Madagasikara dia tamin'ny génération niainan'ny Lalatiana ivelan'ny fitondrana. Inona zavatra ataon'ny Lalatiana amin'izao fotoana izao? Na journaliste professionnel international ohatran'ny tonona dia izany ampanginina. Inona nataon'dry Mamy Ravatomanga? Na journaliste ohatran'ny Fleury ara dia sahany no miteny sy mitory aty amin'ny tribunal frantsay fangamba ny manaparitaka ny vaovao tenenina amin'olo ao anatin'ny procédure tsisy mihitsy miteny hoe diso zarain'ny Fleury Rakotomalala fa any amin'ny statut amin'ny maha journaliste anao izy miatake amin'ny mahaviandrana azy. Tanao amin'izany zany hoe tena efa mode opérateur ao anatin'ny ADN nyreto mpitondra malagasy reto mihitsy. Ity teny amiko ianao hoe tsy Andry Rajoelina rery ny nanao izany tena marina izany. Tamin'ny Marc Ravalomanana ankoatran'izany. Tsisy liberté d'expression izany. Tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana. Aza manofy ianao. Nanangatra ny presse internationale ary nanao siniany tony zavatra tony. Zavatra teneniko anao dia izao. Rehefa izy no tonga amin'io dia efa izay izy ary anomboka eto raha vao miresaka Madagasikara dia tsy mila karibonetra intsony fa efa mandeha efa mazava ho an'ny rehetrarehetra satria efa saisine internationale. Azonao atao ve izany hoe ny RFI ao anatiny, ny AFP, ny BBC, ny France Info, RFI anakefatra mihitsy izy manao sini eto. Laure, Sarah, Laetitia, Jeune Afrique ao anatiny. Tsisy fika. Tsy mila karibonetra intsony raha vao miresaka any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Normal be raha mivoaka amin'ny antenne 2. Izay samby nahita angamitsika. Fa izay tsy nahita jereo ny rediff na ny replay dia hitanareo ao izy. Izay mivalikafatra e. Ary mbola maro mivalikafatra amin'io. Ary efa niteny fo maro ny dossier hivoaka momba Madagasikara. Manomboka izao zany dia fantatra. Manana intérêt mihitsy ianao Andriamatoa Andry Rajoelina hiaro Andriamatoa Gaël Bordia. Fa tena miteny ianao fa raha maninona ny zanak'olona iny. Tena miteny mamerina. Raha maninona iny zanak'olona iny. Da ny aminao ny rihitra mandeha satria efa fantatry ny olona ihany ny mode opérateur anao na managadra na manao fomba hafa. Raha maninona iny zanak'olona iny. Efa fantatry olona ny toetranao na managadra na manao zavatra amin'ny fomba hafa. Bonjour, c'est Pierre-Xavier d'Augmente Marketing. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, j'ai fait cette vidéo parce que nous recherchons des personnes
apito. Okay, paizani piti sana kusa. Situ katani. Dia ditini dunia kusa. Dia inalangi. Izawizane. Yefela nuta pagevita. Panyandelawa. Okey ary. Faranako malakilaky satria mijery baolina daholo tsika mianakavy a. Inona moa ty izy teo? Hiresaka momba ny rocade tsika a. Zay version navoakan'ny tena ataoko hoe jeune escroc malgasy a. JEM, JEM, gazime, JEM. Zao zavatra notenenina hoe mifampisinyavana i Sarkozy io lalana io tamin'ny andron'ny transition. Averiko ihany, fampisinyavana i Sarkozy io lalana io tamin'ny andron'ny transition. Io zany fika maimbo io zany. Te manko mitohy an'izay amin'ny tanora de miafara amin'ny AY. Isika maimbo io zany. De iana fotsiny hoe tsy raha Jaonary Mampianina nanao an'io lalana io. Ho an'le namana teo nanoratra teo hoe zao ny bypass sy ny karazany dia mbola velona Andriamatoa a. Hery velona Ramanantsoa. Ministre ny aménagement izy de territoire tamin'izany andro zany, fantany tsara hoe avaiza ary ahoana ny eritreretana an'io bypass io ary inona aby ny efa vita alohan'ny ionganan'ny Ratsiraka ary inona sisa ny nataon-Ravalo. Aleo hazava zay. Tetateta manko rangahy zavatra tsy fantatro rangahy akory ny teniteneniny rangahy. Hitako hoe rehefa mba miteny de mba malala aloha fa za miteniteny foana. Raha mihainao na ohatra hoe manatrika antsika eto nga Hery velona Ramanantsoa dia mba tiako izy mba hanoratra sy hanazava ny amin'io tamin'izany andro zany hoe marina ve zany tenin'ny Fleury Rakotomalala zany hoe tamin'ny andron'ny filoha Didier Ratsiraka de efa nisy ny fieritreretana ny bypass sy ny rocade zany ary ny bypass de efa vita Sonia ary nany appel d'offre raha efa lasa tamin'izany alohan'ny Ratsiraka teo amin'ny fitondrana. Dikan'izany tsy Ravalo manana mihitsy ny nanao ny bypass fa nanatanteraka sisa ny nataony ny exécuté ny zavatra efa voasonia sy ny zavatra efa débloqué tamin'ny andron'Andriamatoa Ratsiraka. Mahafantaro aloha ny zavatra tenenina zay vao miteniteny foana.
Ninga Andry Rajoelina indray dia asa hoe eritreretin'ny Andry Rajoelina hoe fendrana daoly hoe malagasy. Andao hoe ny malagasy vahoaka madinika vao fitaka Andry Rajoelina. Fa ny malagasy manan-tsaina tsy ho voafitaka rangahy mihitsy. Voalohany indrindra dia matoa Andry Rajoelina tokony ho fantatrao fa raha ohatra hamoaka financement ny AFD dia tsy maintsy misy ny avalona ny chambre basse aloha ary accepter mandalo ny zay présenten'ny ministre ny finance satria ny AFD dia sous tutelle ny finance sy ny coopération. Ireo no miprésente ny projet miaraka amin'ny budget. Zany hoe ianao malagasy zany no mitondra amin'ny projet dia mahazo avalona amin'ireo instance ireo mivoaka vao anatin'ny gouvernement dia mandalo ary amin'ny chambre basse. Zay vao mivoaka ary ekena ny financementanao. Amin'izay fotoan'izay tsy ilay filoham-pirenena mihitsy no manao sonia aminao fa ny directeur général ny AFD na andao atao hoe au pire de la procédure assisté par le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères. Fa tsy ny filoham-pirenena tompoko. Azavitahana ary aza mandainga tovolahy. Ray zay. Zay mbola hoe tsy maninona e. Andao tonga dia hoe Sarkozy mihitsy, Nicolas Sarkozy zany tena hoe nidedaka izy, tena hoe pour les beaux yeux de Andry Rajoelina dia lasa izy zany tsy respecter ny procédure sy ny contrainte administrative ny administration française. Fa tonga dia za filoham-pirenena raha manao sonia aminao amin'ity dia paseko doubleko ny assemblée sy ny sénat fa tonga dia raiko sy 120 millions de dollars, 68 millions, 77 millions de dollars. Tonga dia siniaviko ty Andry Rajoelina fa za matahotra anao fa mivoaka. Za matahotra laha fa mivoaka io sady kapokapohana mosiny. Jamais, jamais, jamais. Tsy maintsy mandalo amin'izay atana tohatra zay. Fa andao aho hoe admettons dans le ridicule. Démonstration par absurde tany amin'ny matematika. Hoe iny zany Sarkozy nanao an'izay. Dia fanontaniana mipetraka ary tena malasa saina. Nanaraka koa zany tonga dia nanaiky an'i Sarkozy ny BEI. Ny Banque Européenne d'Investissement zany io. Mahagaga. I Sarkozy nefa tsy mirepresenté ny BEI. Zay financé tamin'ny projet io. Zany hoe par le biais de l'Union européenne. Sarkozy koa tsy représentant l'Union européenne. Ka ahoana no ahafahan'i Sarkozy miapose ny signaturany dia tonga dia hoe admis, accepté fa ho finansena amin'ny malagasy. Dia tena mieritreritra anay fa dondrona mihitsy hoe zany alary Andry Rajoelina. Maninona lesa raha mireconnaître fotsiny hoe ity lalany ity dia ny gouvernement teo aloha no navita amin'ny fifanarahana rehetra tamin'ity fa isika no navita azy. La formulation est beaucoup plus honnête. Isika no concrétiser azy amin'ny alalan'ny travaux vita. Dia makarary ve mireconnaître an'izany hoe ingarajon'ny Armaperna nanao ny financement rehetra, ny bouclé nanao bouclage ny financement. Fa samy nahita daholo ny rehetrarehetra hoe rangahy no nahatotosan'ilay travaux dia au lieu de nilaza an'izay rangahy dia lasa rangahy mandaingy. Dia mifaritra sakabeloha amin'ny intellectuel. Rangahy mivendrana indrindra ao an-tanàna. Dia rangahy mandaingy amin'ny fika maimbo. Dia zay mihitsy maharombotra ny intellectuel.
Ary ny intellectuel dia tsisy samy potsaka ary tsisy samy teny akory hoe diso any zavatra tenenao zany monsieur le président. Azafady tompoko. Fa ry septembre, ry tatandraza no mibahana sy mameno télé. Ty olona vendrana rehetra ty. De normal raha mipetraka manaja tena ny intellectuel satria hoe ahoana kosa le bandy ary iteny septembre no teneniny. Teny le bandy hoe verdict de la verdict ozy. Miteny le bandy hoe le pont de la pont izy. De rehefa tsy azo lahy amizay de tsy azo lahy. La pont teneniko ka na le pont ry tsy rarahako ozy izy le tany. Zany le rafitra sy le refy apetraka ao am'le firenena. De antika na olona nandra classe de 4e ary de mieritreritra ny varotra amin'ny malagasy hoe ny fampisoniavana i Sarkozy io. Rindrimanitro. Fa tena eritreretin'le bandy kely ty hoe vendrana mihitsy fe zany. Le malagasy na de efa mipetraka manaja tena ary ireto intellectuel le. Samby mahafantatra fotsiny zao. Mba niasa tam'izany ihany ny tena hoe manao recherche na projet en carence de financement. Niasa tam'izany ny tena mpitomboko. Consultant tamina projet tam'izany ny tena mpitomboko. Matoa ny izy zany hoe fanaovana ny rano, ny adduction d'eau sy ny assainissement de réseau ny ao tany Mazanga. De niaraka tamin'ny KFW de mba nisany niasa tam'izany ny tena. Zay ny VMR niaraka tamina société française no nanao ny travaux tam'izany andro any, tamin'ny andro Ratsiraka zany. Nosy pour 2 millions de francs à l'époque, fac. Mba anisany nanao an'izany ny tena. Oui. Morondava pour 6 millions d'euros avec l'agence française de développement. Antsirabe, Antananarivo 80 millions de francs. Anisany niasa tam'izany ny tena. De za ve no fitalahy amin'ny resaka procédurana hoe projet. Ahoana ny fampidirana projet anankiray. De hoe tonga fotsiny lazany tamin'ny 2012 de hoe ny fampisoniavana i Sarkozy. Fa izy mivendrana ambakainy lahy am'izany. Te hiala pahy lahy. Tsy te hiseho lahy, tsy te reconnaître lahy hoe i Andry Rajoelina na avy any non i Rajoelina ary mampianina. Par ricochet avy any amin'ny Indiana tamin'ny nisy ny parti avy any amin'ny Marc Ravalomanana. No ningiana tamin'izany zavatra fa tsy vita lahy transition satria bloqué daholo ny financement. Azambakaina ho any malagasy. Azambakaina le malagasy. Efa manaja tena, efa mipetraka, efa tena mandefitra be ny intellectuel que je représente d'ailleurs. Zao kosa mialatsiny a. Tsy afaka ny accepter ny zavatra ohatran'izany izahay satria ny antony dia mitarika ny malagasy eritreritra hoe aika zany tena tsisy dikany mihitsy ny fahatongavany eo rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao de atao ohatran'izao de mahita financement normal be lahy. Raha nilaza hoe efa voninao ny EM financement efa ao. Zao lahy nidonina tamin'ny rindrina ny malagasy no mihinany tady kirarony miaraka amin'lahy. Voilà. Sarkozy ne représente ni la BEI, ni l'Union européenne. Donc, Nicolas Sarkozy, ne pouvait jamais, et alors là, jamais engager sa signature sur une connerie pareille. Malgré les bêtises de Nicolas Sarkozy, je tsy afahan'ny mamaly an'izany ary tsy afahan'ny miteny amin'izao fotoana izao fa je ne pense pas hoe Sarkozy andeha hanao folie na hanao erreur fondamentale amin'ny zavatra ohatr'izany. Sur ce, mandra-peo amintsika rehetra, samy tahin'Andriamanitra, makalio mihitsy miresaka ny Andry Rajoelina satria bandy kely tranonaingy.
Je n'ai jamais vu un gars qui ment, qui raconte des conneries. Il ne cesse pas de mentir. Rahatsina fa tena zay veloma toko ampitapitao amin'ny namako any ataovy mazava aza mijanona ho aho mifampiresaky tsika rehetra fa un moment un autre ça va passer io teneniko anareo zany. Mba hampiadiny baolina rehefa avy eo a de za makany Danemark, Suède sy Danemark moa izy tao. Za makany Danemark ndao makany Ukraine zany raha ohatra hoe Suède sy Ukraine. Merci Elfie. Salut Ndry, hein, ça va?